Saltafiona amintsika daholo indray nahatratra ity androany ity. Tonga ity ny taom-pianarana vaovao. ASEM efapolo taona izay nisina tao anatin'ny fanabeazana dia misy hatrany ny fanatsarana mba ho tena olombanona tokoa izay mivoaka tao amin'izany vondrona ASEM izany. Ny sabotsy lasa teo izao dia nisy ny fihaonana teo amin'ireo tompona andraikitry ny ASEM niarahana teo amin'ireo mpianatra ray aman-dren'ny mpianatra izay nitrony ny filoha mpanorona ny vondrom-panabeazana dia tsy iza izany fa Hatrema William. Amin'ny tapa voalohany aloha dia andao jerentsika ny fihaonana izay natao tetsy amin'ny Rabe Arvelo izay rahan'ny kora ASEM amin'ireto sary soroana sary vitsivitsy ireto. Tanterahana ny sabotsy lasa teo ny fihaonana tamin'ireo mpianatra sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra tao amin'ny kora ASEM izay natao tetsy amin'ny lycée Rabe Arvelo ho fiomanana amin'ny taom-pianarana vaovao ary natao hanatsarana ny fomba fianarana. Rehefa tafity ianareo ankizy dia faly zay satria zay ray aman-dreninareo azay mahasarotinay aminareo mahatonga anay amin'ny famampianatra miandraikitra psychologie tsy ampita fahalalana fotsiny fa molavolanareo mihitsy olombany zay zany tena tanitsika rehetra satria nareo dia sana raha misy manjoanareo dia malahelo zay. Tsy nijanona fotsiny tamin'ny fandaharam-pianarana ny fotoana fa nodiniana ihany koa ny fomba fanabeazana sy fitaizana mba hanampy ny mpianatra hivelatra tanteraka tsy amin'ny fahalalana ihany fa amin'ny maha-izy azy koa. Nanalabaka mieritonany tsy afaka dia aloko fianakaviana efa manao kora ASEM daholo dia mba manao zany participer mba manao kora koa zany satria efa tao daholo ihany fianakaviana manao kora. Tonga nanampianatra zanako tato amin'ny kora ASEM zany dia antony hitako hoe tsara fampianarana. Zanako mianatra zao terminal dia troisième. Fahitako any kora ASEM aloha zany ankoatra ny kora rehetra eto Madagasikara ohatran'ny efa betsaka ihany koa zany olona fantatro sy ny zanaky ny namako ohatr'izany mianatra tato dia mba tafavoaka daholo. Tanjona ny ananana taom-pianarana milamina ary ananan'izy ireo tanjona mazava amin'ny hoaviny. Epita kely etsy Andravoahangy indray aloha tsika hijery ny fihaonana izay niarahan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy mpianatra fa izay ny tao amin'ny kora ASEM Analakely. Ho jerentsika hoe nanahoana ny fihetseham-pon'ireo ray aman-dreny inona ny zava-baovao atolotra izany UF ASEM izany arao ary. Fotoana iray manandanja ho andray aman-dreny tokoa ny fihaonana voalohany toy izao satria tsy fidirana an-dakilasy fotsiny no midinihana fa fandarana manontolo momba ny fianarana sy ny fanabeazana. Nampahafantarina azy ireo ny momba ny sekoly, ny fitsipika amin'ny fe ary ny fomba fiasan'ny UF ASEM. Tsy nijanona tamin'ny fanazavana ara-pedagojika ihany koa nefa ny fotoana fa ny fampiresaka ny rehetra momba ny adidy sy andraikitry ny tsirairay mba aompy amin'ity taom-pianarana vaovao ity. Hatramin'ny aniaran'ny zanako teto aloha zany heritaona izay classe de troisième izy ary afaka BBC soa tsara dia hitako hoe nisy ny ezaka nisy ny fivoarana ihany koa satria na niara-saina na niara-pitondran-tena dia mety tsara daholo satria raha ampoarina tany amin'ny sekoly nianarana teo aloha dia hita izay somary fitavozavozana izay indrindra na teo amin'ny resaka noty sy moyenne azo fotsiny ary dia nisy fiovana be rehefa tonga tato amin'ny ASEM. Ino mampatonga anaresy lahatra azy ampianatra amin'ny ASEM mahatonga ASEM amin'ny résultat avoakany chaque année zany dia ilay resaka fitaizana koa izay zany tena mampatonga ana mpianatra sasany. Nampatsiahivina fa zava-dehibe ny fiara-miasa amin'ny ray aman-dreny satria tsy ny sekoly ihany ny mitondra ny andraikitra fa ny fahombiazana dia vokatry ny fiara-miasan'ny mpianatra, ny mpampianatra ary ny ray aman-dreny. Ny ASEM moa dia tsy mikendry ny fahalalana fotsiny ihany fa mba ahatonga azy ireo olon-kendry anana fahaiza-miaina olombanina. Ankoatr'izay dia amin'ity taom-pianarana vaovao ity no entintsika ny karazana an'izany ASEM izany. ASEM efapolo taona nanabeazana, efapolo taona nitondrana fahalalana reto zanantsika reto dia mitondra fanatsarana hatrany foana ary ao ary ity fanadiadiana ity niarahana amin'ny filoha mpanorona vondrona ASEM. Ohatra ny ray aman-dreny sy ny mpianatra raha antsika malala fa sarotra ny fiainana ary misarotra hatrany noho izany zava-dehibe ny fandraisana andraikitra na ny mpampianatra na ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ireo zanantsika imbona ireo zanaka imbonantsika ireo. Ny mpampianatra tsy mahavita irery ny asa fanabeazana, ny ray aman-dreny koa mazava ho azy fa mila ny mpampianatra iarana aminy dia izay fiaraha-miasa amin'ny mpampianatra sy ray aman-dreny izay everiko fa zava-dehibe amin'izao vanim-potoana
amintsika izao. Zay hoe efapolo taona nanabeazana, enimpolo taona nampianarana zay zava-dehibe. Kanefa koa zay mety mamandrika kely azy satria mety tonga amin'ny fahazarana. Izany indrindra hoe amin'ny vanim-potoana ohatr'izao indrindra ny tokony tadiavana hatrany inona indray ny fanatsarana tokony atao zany mba tonga ny fanabeazana sy fampianarana hifanaraka amin'ny toetrandro izay takiny ny toetrandro. Tsy mijany eo anefa fa ny fanatsarana hatrany no antoko no avy, tsy mijanona amin'ny vokatra efa tratra fa manohy mamorona sy manavao ny ananana mpianatra manam-pahaizana fa manana soatoavina, fahendrena ary fahavononana anorina firenena. Zay aloha ny masaka azona tolotra ho antsika androany fa dia mirary soa, mirary fahombiazana ary mirary fahendrena, indrindra fahavononana hiatrika ny taom-pianarana vaovao amin'ny mpianatra rehetra manerana Madagasikara.